koa aoka isika natitra fanatim-piderana amin'ny alalany ho an'Andriamanitra mandrakariva. Dia nivokatry ny molotra izay manaiky ny anarany. Hebreo 13:10 andiny 5:10. Ny kristianina dia antsoina tsy hideran'Andriamanitra ao am-piangonana ihany, fa amin'ny fiainana andavanandro mihitsy. Ny molotra sy ny fihetsika dia tokony haneho mandrakariva ny fahatsaran'Andriamanitra. Ary tokony ho izany tokoa ny fiainantsika, ny fitentsika, ny fihetsikatsika, ny naiza lehantsika, ninona ataontsika dia tokony ho feno fideranan'Andriamanitra izany rehetra izany. Na ao an-tokantrano, na amin'ny fiarahamonina dia tokony ho re ny feon'ny fiderana ry raha lasan'ny bavy malala. Ary ao anatin'izany ihany koa dia tokony ho re hatrany ny feon'ny fiderana manambara ny herin'i Jesosy Kristy sy ny fahasoavany amin'ny alalany Jesosy Kristy isika tsiraray avy. Na dia mihabetsaka azy ny faratsiana eto amin'izao tontolo misy antsika izao, satria efa miaina ao anatin'ny vaninandro farantsika, mihabetsaka ny aizina eto amin'izao tontolo izao, dia mbola misy hazavana avy amin'Andriamanitra mety ampitondrany amin'ny alalanao rehefa mitera azy mandrakariva ianao. Ireo izay voafidy dia antsoina hitondra izany fahazavana izany. Ianao anie izany haneho fa manana fanantenana ianao sy ny tokantranonao, ireo olona ireo, isika tsiraray avy. Ny finoana dia tsy maintsy miakatra ambonin'ny toe-javatra rehetra raha lasaina bavy malala, ka mitaratra ny fahazavana sy mideran'Andriamanitra eo anatrehan'izao tontolo izao. Raha fihezina ihany koa izay voalaza izay dia izao: ny fideranan'Andriamanitra dia tsy ho an'ny fiangonana ihany, tsy hoe any am-piangonana ihany, fa izao fa ho an'ny fiainana manontolo mihitsy. Misy mantsy tsika mieritreritra indraindray hoe rehefa any am-piangonana tena midera, fa rehefa miala vao am-piangonanao dia zavatra hafa no atao. Fa ny tenin'Andriamanitra dia mampianatra antsika, Jesosy Kristy dia mitarika ny saintsika amin'ny tenyity hoe aoka ny fiainantsika manontolo mihitsy, naiza misy antsika, na ny toeram-piasana, na ny fandehanana bus, naiza dia tokony ho fiainana feno fideranan'Andriamanitra. Tsika izany tsy le naman'le olona monimonina sy tsy mahay mankasitraka reny, fa tsika hideran'Andriamanitra mankasitraka azy ny amin'ny fitantanana. Ny molotra sy ny fihetsika dia tokony haneho an'Andriamanitra. Io molontsika io, ny fihetsika io, ny fifandraisantsika rehetra mihitsy izany dia tokony haneho an'izany voninahitr'Andriamanitra izany, haneho an'Andriamanitra. Ny kristianina dia fahazavana ao anatin'ny aizina, izay le lazain'i Jesosy Kristy io, ianareo ny fahazavana izao tontolo izao. Maizina ny tontolo misy antsika dia tokony maneho izany fahazavana izany tsika eo anivon'ny tontolo misy antsika. Tsy maintsy mitazona ny finoana sy ny fanantenana isika, na dia eo aza ny faharatsiana dia mila tazomintsika izany finoana sy fanantenana izany. Antsoina hitory sy haneho ny fahatsaran'Andriamanitra ihany koa itsika tsiraray avy. Ary eo anatin'izany rehetra izany, na dia maizina azy izao tontolo izao raha lasana bavy malaro, dia tsy very ny fanantenana. Tsy very fanantenana zanak'Andriamanitra. Tsy tokony hitantaratra eo amin'ny zanak'Andriamanitra izany hoe very fanantenana izany, fa hampahery ny hafa amin'ny alalan'ny fideranan'Andriamanitra, hampahery ny hafa amin'ny fanehoana fa manana Andriamanitra lehibe izao sy anao. Aoka tsy ho voafetra ao am-piangonana ihany ny fiderantsika. Aoka ho hita sy ho re eo amin'ny fiainantsika andavanandro izany fiderana izany. Manomboka anio, miantso anao ny Tompo. Aoka isika, aoka ianao sy ny ankonanao, mba ho fahazavana velona eo amin'ny tontolo izay misy anao. Hideran'Andriamanitra eo anatrehan'izao tontolo izao, mba hahitan'ny hafa ny voninahitr'Andriamanitra, ka tonga azy ireo ihany koa hanarady an'i Jesosy Kristy. Andeha isika hivavaka mba ho tonga zava-misy eo amiko sy eo amin'ny fiainanao izany teny izany. Tompo Andriamanitra io, misaotra anao indray izay nanomezanao anay an'izao maraina vaovao izao. Mety eza mindra fo ary hamelana elokay tsiraray avy. Nampianatra anay ianao tamin'ity anio ity, fa tena ilainay eo amin'ny fiainanay ny fiderana anao, ny fanomezana voninahitra anao, amin'ny alalan'ny fihetsikay, amin'ny alalan'ny fiteninay, amin'ny alalan'ny fijerinay, ny eo amin'ny fifandraisanay amin'ny olona tsiraray avy.
Koa ankehitriny Jesosy malalo. Engane, ho tanteraka aminay ny teny fikasanao, ka izay tsy raray avy dia ho fitaovana mahomby eo am-pelantananao. Dia mitahiny tokantrano tsy raray avy manaraka ity fandarana ity. Aoka iseho eo amin'ny fiainana tsy raray avy ny fitiavanao sy ny famindramponao. Koa misy mananteny izay fa ny fitiavanao sy fahatsaranao izany amin'ny fiainanay tsy raray avy ianao. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy. Amen.